Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Araka ny fanaraha-potoana mandritra ny fivorim-be any New York raha ampitsono andray fitenenana ny foloandro rajoelina androany nisy ny fionatry manokana niaraka tamin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana raika miempolo androany nitokana ny piasan'ny PAT ao amin'ny université any Fianarantsoa vokatry ny fiainan'ny karaman'izy ireo manodidina ny 20 isanjato amin'izao fotoana izao nanamafy ny fitokonan'izy ireo saika amirona amin'ny famatsinany tsena anatiny avokoa ireo mpandraraha lavanila amin'izao fotoana izao vokatra ny fameran'ny fanjakana ny vokatra latsaka bany ny vidiny raha ny fanazavana azo nitokanana tamin'ity androany ity ny fitoeram-piofanana natokana eto Afrika hita ao amin'ny poliklinika elafy fandodina katarakta fitaovana avolenta no ampiasaina amin'izany ary maimaimpona ny fanofanana atolotra ireo mpiara-miombona toka amin'izany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy nahomby fanomokana mpanjakana nokasiana natao tany Soudan alina araka ny nambaran'ny tafika any an-toerana ireo mpiaradia amin'ny filoha teo aloha Omar El Beshir no voalaza vatao ambadika izany ny adidian'ireo vatrany Salandro tompoko lasy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Akolo TV kaminasanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia araka ny fandaharam-potoana mandritra ny fivorim-be any New York raha ampitsono andray fitenenana ny foloa andro rajoelina androany nisy ny fionana tamin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana gadao Andriatsilavo. Nanatrika ny fanokafana ny adihevitra ankapobeny ny fivorim-be ara-potoana andiany fahaenina amin'ny fitopolo ny firenena mikambana ihany koa ny foloa andro rajoelina ka mitarika ny delegasiona malagasy mandritra ny fionana an-tampony araka ny fandaminana sy ny fandaharam-potoana eo anivon'ny firenena mikambana no raisin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ireo filoha-pirenena sy lehiben'ny governemanta mialohan'ny fanombohan'ny adihevitra ka isan'izany ny filoha malagasy nisy ny fandraisana anjara fitenenana ho fanokafana ny adihevitra ka isan'ny tarika izany ny filohan'ny assemblée générale sady nentina nanamarika ny fiatombohan'ny adihevitra tazana nandray anjara fitenenana ihany koa ny filoha amerikana Joe Biden raha mpitso 20 septambra 2024 no anatanteraka ny fandraisam-pitenenana ny filoha andro rajoelina ary teboka maro no andrasan'ny mponina amin'izany raha tsy ilaza afa-tsy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanarenana aoren'ny krizy ara-pahasalamana ny tolakandro teo nisy ny fionana manokana teo amin'ny filohan'ny repoblika andro rajoelina sy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana fionana manokana tafiditra anatin'ny afanatrehan'ny filoha-pirenena andro rajoelina ny fivorim-be ara-potoana andian'ny fahaenina amin'ny fitopolo nanatrika ny fionana ny ministry ny vola sy ny tetibola sy ny ministry ny raharaham-bahiny ary ny talemisana ny fifandraisana iraisam-pirenena eo anivo ny fiadidian'ny repoblika andrasana hatreto ny akon'izay fionana manokana izay araka nitatsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia 12 androany no nitokona ny piasan'ny PAT ao amin'ny université any Fianarantsoa vokatry ny fihinan'ny karaman'izy ireo manodidina ny 20 isanjato amin'izao fotoana izao nanamafy ny fitokonana izy ireo miantarandriana evo Toy ny fitokonana ataon'ny mpiasa PAT eo amin'ny université any Fianarantsoa antony tsy eken'izy ireo ny fiainan'ny karaman'izy ireo manodidina ny 20 isanjato sy ny fahatarany fandraisana karama manoloan'io nisy ny fanambarana nataon'ireto varany nambarany tamin'izany fa tsy hiverina hiasa intsony izy ireo raha toka tsy mivaly ny fitakiana tena za mihitsy ny tenanareo mihitsy ny zany tsy miasa tena ny tenan'izay tao ministère tena nareo zany tsy miasa olo efa tsy mijoira le cité samy nanovaka février 2020 ve agny efa nihetsika na Fianarantsoa hoe de moi izay le pour de compte zany ena le izy ohatrany hoe tsy hay hoe médecin prélamort ve sa ina fomba filaza anazy nandrasana atsika zany hoe tena ihetsika de le volantsika zany atao sitrany hay ao atao sitrany hay ka itya trafokainao me mahery ty zavatra ty ambava momana première serce
sy mba siana fiatsaram-bela sity. Roa volana teo izay no nisiny izao hetsika ataony mpiasa PAT eo amin'ny Université ny Fianarantsoa izao. Tao anatin'izay fotoana izay, efa nisy nidingana sy fanajanan-drafitra an-tanana tohatra maro narahana tahaka ny fanantonana ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana na ny fanantonana mivantana amin'ny ministera PIA, saingy nijanona ho fampanantenana fotsiny izany raha ny fanazavana ary tsy nisy ny vahaolana naroso mivaingana. Andrasana kosa ny fifampiresahana eo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny ministeran'ny vola amin'ny famoahana décret d'application ny fanonerana. Io no nisongadina nandritry ny fanokafana ny fitaom-pivoriana fahatelo ho an'ny CFM tamin'ity androany ity Yves Richard. Tsy mbola afaka miroso amin'ny fandinihana farany antota taratasin'ireo mpisitraka ny fanonerana na ny indemnisation indrindra ny voakasiky ny crise politika teo anelanelany taona roso roa arivo. Sy sivy sy roa arivo ny CFM nany conseil du fampihavanana malagasy. Miantony eo anivon'ny fahefana mpanatanteraka ny famoahana ny didy ahafahana mampiatra ny voalaza ny CFM araka ny nambaran'ny filohany androany. Mikasika ny indemnisation na ny fanorenana izay misy antoka taratasy maromaro ihany koa tonga eto aminay nefa noho ny voalazan'ny lalàna dia tsy afaka mandinika an'izy ireo izahay noho ny tsy fisian'ny décret d'application. Io décret d'application dia mandeha ny dinika amintsika zao miteny zao ary rehefa misy ny fampidinihana eo amin'ny ministeran'ny fitsarana miaraka amin'ny ministeran'ny vola. Ry mpiara-miasa aminay ao amin'ny secrétariat exécutif mba hirosoana amin'izany volavolana décret izany. Ankoatra ny fanonerana na ny indemnisation, mahatsiaro tsy toteny amin'ny fanapahan-kevitra raisiny mahakasika amin'ny famitsoran-keloka ihany koa ny conseil du fampihavanana malagasy. Antony namafisany filohany nandritra ny fanokafana ny fitaom-pivoriana fahatelo ho azy ireo androany. Ny voalazan'ny lalàna 9/12 tsipika 7/30. Eto zao dia mitondra fanamarihana amin'ny zavatra mitranga sasatsasany. Mikasika an'io famitsoran-keloka io na ny réparation de carrière. Araka ny voalazan'io lalàna 2016-037 io dia manan-kery avy hatrany ny fanapahan-kevitry ny CFM ary tsy misy fampakarana azo atao na voie de recours. Izany dia midika fa ny fanapahan-kevitry ny CFM dia manan-kery avy hatrany ary mizaka ny zo feno ireo olona izay misitraka sy nahazo amin'izany famitsoran-keloka izany. Nanomboka androany teny ampefilony fitaom-pivoriana fahatelo ho an'ny CFM. Ifantoka betsaka amin'ny fandrafetana paikady eto misoroka ny mety ho disadisa mialoha mandritra na aorian'ny fividianana ny taona 3/20 ny fitaom-pivoriana. Isy ihany koa ny team building iarahana misehatra isatsokajiny indrindra ny mandray anjara sy ny mikirakira ny fividianana. Apetraka ny fiara-miasa ny fitsarana sy ny firenena mikambana eo amin'ny sehatry ny lalàna sy ny fampiarana ny zon'olombelona eny amin'ny fonja araka ny nambaran'ny solotenan'ny firenena mikambana nandritra ny fitsidihan'ny ministry ny fitsarana tamin'ity androany 5 tarandriana io. Fampanajana ny zon'olombelona, fametrahana fanovana na reforma eo anivon'ny fitsarana. Isan'ny anoana ny firenena mikambana ny Madagasikara io, araka ny nivohitra androany nandritra ny fionan'ny solotenan'izy ireo tamin'ny ministry ny fitsarana. Misy ihany koa zany ny enjeu amin'ny resaka hoe justice commerciale satria manana ny ataontsika hoe obligation sika amin'ny sécurité des investissements internationaux dia miompana amin'izay ihany koa zany ny fifampiresahana androany afaka manampy ry zareo amin'ireny fanaovana an'ireny volavolan-dalàna sy ny fandiniana ihany koa ireny tolo-dalàna maro isan-karazany ireny ary tsy hisorona ihany koa izahay zany ny ametraka an'izay coopération miaraka amin'ny système Nations Unies anatin'izay réforme législative izay tokony atao satria manana expertise internationale ry zareo ary ilain'ny ministère ny fitsarana mba hanaovantsika lalàna manaraka ihany koa ny fenitra iraisam-pirenena faindrina ho an'ny vahoaka malagasy. Mbola mila ezaka maro ankoatra izay ny fanatsarana ny sehatry ny fitsarana manerana ny nosy. Isan'izany ny lafiny kolikoly, fitarazoana raha-pitsarana sy ny maro hafa. Taoriany atrikasany onan'ireo tompona andraikitra amin'ny rafi-pitsarana omaly, fepetra maro no ampiarina manoka izao raha ny fanazavana.
ampitomboana aloha zany a ny ataontsika hoe ny fanaovana ny audience de flagrant délit izany hoe ilay eloka madinika reny zany dia tsy andro tsony tsika fotoana ela anaovana azy fa avy hatrany raha hita zany azo tsaraina le izy a ny fitsarana eraky Madagasikara zany dia tsy maintsy manao ny audience de flagrant délit farafahakeliny ray a anatin'ny herinandro. Ampitomboana ihany koa zany ny session ny cour criminelle ordinaire satria rehefa jerentsika zany ny ankamaroan'ny olona any amin'ny voafonjy ary izay le olana amin'le ratio condamné prévenu ilay olona mbola tsy voatsara zany dia matetika ataontsika olona heverina honanao eloka bevavy dia tratran'ilay Covid moa tsika misy tanatin'ny 20 mois 20 volana tsy navitany zany hoe session na cour criminelle ordinaire izany na cour criminelle spéciale satria betsaka ihany koa ny alatromby anatin'izay dia zay zany dia anisan'ny fanafanganana azy. No amafisy ny firenena mikambana androany ny fahavononan'izy ireo no anan'ny Madagasikara hatrany amin'ny paikady amin'ny fanatsarana ny fitantanana ankapobeny. Lafa mavao hafa kosa indray dia saika mirona amin'ny famatsinany tsena anatiny avokoa ireo mpandrala lavanilina amin'izao fotoana izao vokatry ny fameran'ny fanjakana ny vokatra latsaka ambany ny vidiny raha ny fanazavana azo Henri Florian. Mandalo fasahiranana vokatry ny vidina vanilina izay latsaka ambany tanteraka ireo tantsaha-mpamokatra sy ny mpandrara amin'izao fotoana izao. Maro ny vokatra ho amin'ity taona ity raha oharina tamin'ireo taona maro ny fandimby. Raha ny tsena iraisam-pirenena no niazaka zany ireo mpandrara teo aloha mirona kokoa amin'ny famatsiana ny tsena anatin'izy ireo amin'izao fotoana izao vokatry ny famera ny fanjakana ny vidin'ny vokatra. Araka le mpanao exportation aloha matetiky en Europe fa kelikely ihany mandeha en Amerika fa zay zao zegny voatery mivarotro local fa satria tsy manao export zay taloha satria le prix tenen'ny fanjakana $250 tsy zay tsy mahita client mandray $250 ambany be misy varotana zao satria zay tsy manao export manao local ihany zay taloha mbola lavany lafo be aloha zay mivarotro amin'ny 7 millions FMG export kilo fa raha fa nisy prix de référence le fanjakana zay mijanona export manao local ihany local zay zao mivarotro 1 million farany FMG 1 million FMG. Na izany tsara amin'ny ankapobeny ny vokatra vanila eto amintsika raha tokoka efa miroso amin'ny fanajana ny tompiotazana ny ankamaroany ny tantsaha-mpamokatra ankehitriny. Mihatsara izao taloha maximum le taux de vanilline eo amin'ny 2%, izao misy mazaka 2,5-3 satria le lavany avy amin'ny mpamboly mahay mature zegny le lavany izy avy samboly satria izy mihegna le vidiny automatique iny misy impact double impact raha vao mihegna vidiny tsisy olo mangalatra lasa matoa azy le lavany mihegna le fangalarana olo lavany ampotony satria mafimafy kokoa le sécurisation ça fait hipoka expérience vo licence volagny vazaha efa misy expérience le maramila fokontany miaby le vokatra ambany volo commence tsy mahita hirika le mpangalatra zegny mahatonga izy mihegna fa le vokatra zegny simba zegny tiana taloha tsisy misy le kitsa fa hitanao le la vanille anao mifegonde izy matetiky mietaly misy 2 mois normalement anaty 2 mois ka anao magnano récolte izy ça fait igny le mature fa nous les insécurisation tsisy voatery une journée fa mirécolte jiaby ka misy tsy matoy izy zegny mikarakara. Tsy aivana fa ombany no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy nilesitry ireo mpandrarana sy fankatoavana anorana vanilina any ivelany amin'izao taona 2024 izao mbola mitana ny larana voalohany la vanilina avy eto Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena 700 izany raha ny tarehimarika farany navoaka ny ministera ny varotra sy ny industrie. Vitsy ny malagasy no milaza fa manana fitonitsaina sy fiadanam-po amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay moa dia mampitebitebiny maro ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Androany moa finoana fanamariana ny andro iraisam-pirenena momba ny fiadanam-po sy ny fitoninana ny be. Yves Richard. Tsy misy manana fitonitsaina sy fiadanam-po intsony ny ankamaroany malagasy. Maro ny antony izay miatomboka amin'ny fahasahiranana manoloana ny vidanga ny vidim-piainana ankapobeny. Manampitrotraka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana sy ny rotoroton'ny fiainana andavanandro. Fa tsy zany hoe fiadanam-po sy anina zany hoe filaminan-tsaina fa tsy maintsy mikorotana kely foana. Tsy manam-bola dia tsy maintsy hoe nandeha mitady vola foana, tsy maintsy mirotoroto foana. Indrindra ny mpianatra zany teo zao teo amin'ny mpianatra ny tena nasahirana anay.
mangony fotsiny tsy fandriam-pahalemana tsy taitainana betsaka zao na ny mpamono olona ny mpanendaka fa nisy foana ny tsy fandriam-pahalemana ny alabotry isan-karazany amin'ny anina eny tsy dia anina fa ny fiainam-pirenena moa zany efa irahantsika malala daholo e raha ho an'ny fiainana manokana moa zay mampiana-janaka manana ny asa mandraraha nefa ny asa zao tsy misy tsy tonga ho azy ny fitonian-tsaina sy ny fiadanam-po ary ny filaminana amin'ny sehatra maro ankoatra ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana paikady mazava ampirindra ny fiarahamonina amin'ny tana toerana goavana anatin'izay ny rafitra misehatra amin'ny fampivoarana ny mahaolona na izany na tsy izany mitakezaka miainga avy amin'ny tsirairay ny fanatrarana ny fanamby mila mifampiainotsika mila miara-miasintsika ao amin'ny fampandrosoana fa raha vao tsy misy ny fitoniana sarotra miara-miasa sarotra ny fandrosoana sarotra ny siny fiadanana ka aorina tsy kelikely zany fa tsy zavatra tonga ho azy ary andraikitra iombonany rehetra izany samy manany anjarany ny aty amin'ny resaka toe-karena ny fandriam-pahalemana ny fanabeazana ny fahasalamana ny fivavahana ny sehatra rehetrarehetra ny fiarahany rehetrarehetra miaraka ohatr'izany no ahafahana manorona zany antsoina hoe fiadanana izany ankoatra ny filaminana ny kapobeny tafiditra anatin'ny teboka mampirindra ny fiarahamonina malagasy hadray ny fitonian-tsaina sy ny fiadanam-po ankoatra ny lamina isa tokony mitaky fahaiza miaina sy fomba fitondran-tena mifanaraka amin'ny zava-misy ihany koa amin'ny fahazona ny fiadanam-po sy ny fitoniana androany fa 20 ny volana septambra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena momba ny fiadanam-po sy ny fitoniana tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia nitokanana tamin'ity androany ity ny fitoeram-piofanana tokana eto Afrika hita amin'ny poliklinika Ilafy fandidinan'ny katarakta fitaovana avolenta no ampiasaina amin'ny zany ary maimaim-pona ny fanofanana izay atolotra ireo mpiara-miombonantoka iona saina eto amin'ny poliklinika Ilafy no misy ny ivitoerana voalohany eto Afrika ahafahana mianatra momba ny fandidiana sy ny fitsaboana ny katarakta sy ny cecité fitaovana ikafara no ampiasaina amin'izany azahoana fahalalana izay no volavolaina injeniera misy 30 avy any Eropa sy Etats-Unis ary 20 taona no fikarohana na ahafahana nazy ity fitaovana ampiasaina ity programa izay mitentina 30 hatramin'ny 40 tapitrisa dolara raha ny fanazavana teo aloha ahafahana mifesy mianatra ny fandidiana maso misy katarakta maso anankisoa no anaovan'ny mpianatra pratika fomba izay sarotra tanterahana no ny filana maso maro isan'ny antony natonga ny fondation Help Missy amorona ity teknolojia vaovao ity izay simulateur de chirurgie raha herintaona no faharetan'ny fianarana nazatra hatr'izay amin'ity fitaovana ity ao anatin'ny 2 herinandro ny mpitsabo dia mahavita ny fiofanana ka afaka mandidy olona voan'ny katarakta pionnier pourquoi ity no evitoerana antokany eto Afrika sy maneran-tany samba ny eo amin'ny tantara araka izany hoe ohatra i Madagasikara ary anome teknika sy fahaiza-manao ny maneran'izao tontolo izao manohana anareo ny gouvernemanta malagasy amin'izao ezaka mendrika ataonareo izao ho an'ireo ophtalmologiste izay hisitraka ity fiofanana andiany voalohany ity azo ny fitsaboana sahazazy aneny vahoaka malagasy na ireo lavitry ny renivohitra azy et de vos compétences. Mpitsabo avy amin'ny fanjakana misy 20 no vinaina hisitraka fiofanana amin'ity toerana ity ao anatin'ny 3 taona mba ahafahana mampitombo avy telo eny ny olona afaka mitsabo ny katarakta eto amintsika izay ankehitriny mpitsabo 723 ho ana olona iray tapitrisa ka ho lasa mpitsabo 10 ho ana olona iray tapitrisa izany ireo mpitsabo ireo izay miofana maimaim-pona raha ny fanazavana saingy tsy maintsy misandrahaka manerana nosy ao reny ny fampianarana azony teto ils ont une formation qui est gratuite maimaim-pona ny fiofanan'izy ireo satria izay no fomba fiasa niaraka tamin'ny zareo Amerikanina Help Missy araka izany misehatra ny amin'ny toerana izay ametrahana azy ireto mpitsabo ireto afaka 2 herinandro tanjona ny hananana olona maro mahay ity fandidiana ity sy misandrahaka amin'ny toerana maro ho an'ireo izay maniry hodidiana kosa indray mahazo tombony lehibe ihany koa ny mponina eto Madagasikara satria dia fikambanana maro no mifanometahana sy miantoka ny fijaboana azy toy ny Lions Club Madagasikara miova amin'ireo karazana tetikasa sy asa soa mahazatra avy any ivelany hatr'izay izy ity izay amin'ny ankapobeny dia tonga eto miaraka amin'ny mpitsabo avy any ivelany dia afaka 5 ambin'ny 10 andro mody
tsy izay ity fa mampiofana ireo mpitsabo malagasy mba hahafahan'izy ireo manao ny fandidiana ary manangom-bola ahafahana mitsabo mamaim-pona ireo olona izay tratran'ity aretina ity. Soigner gratuitement les personnes qui sont affectées par cette maladie. Tsy aivina manodidina ny roa hetsy ny isan'ny olona voan'ny katarakta sy ny cécité eto Madagasikara. Isany mahatonga ny katarakta ny fitombon'ny taona fa ihany koa ny hazavan'ny masoandro izay isany mahatonga ny tranga maro amin'ny morontsiraka Madagasikara. Androano notokana tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny poliklinika ilafy ny fitoeram-piofanana mampiasa ny haitao moderna ahafahana mifehy anatin'ny fotoana fohy ny fandidina ny katarakta sy ny cécité. Isany natrika izany ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny ministry ny fanajariana tany sy ny fananantany, ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary ny solotena ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, teo ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny antenimera, ny solotena maharitry ny OMS, ireo masevo sy ireo mpiara-mombonantoka maro samihafa. Taorian'ny fikarohana natao natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa iadina sy analefahana ny voka-dratsy ny crapaud asiatique any amin'ny faritra Atsinanana. Biby izay mitombo isa ao anatin'ny fotoana fohy ary manimba zavatra maro gaeto Andriatsilavo. Sokajiana ho biby mpanimba mianaka ny ratakaboka na ny crapaud asiatique. Ny ratakaboka izay karazam-biby mamondro sy mihinana ny roin-java-mananaina rehetra ka atahorana hamotika ny roivoary ao amin'ny faritra Atsinanana. Ny faritra atsimon'ny Tomasina, hatrany Analalava no tena ahitana azy. Tombanana ho manodidina ny 20 tapitrisa ny ratakaboka any amin'ny faritra Atsinanana, ary ahina ny tombon'izany aingana no izy manatody hatrany amin'ny iray alina isan'ny iray. Antony mahazava-dehibe ny tetikasa iadina sy analefahana ny voka-dratsy aterany. Aingana dia aingana ny fitombony satria ny ratakaboka anankiray zany dia mety manatody hatramin'ny iray alina amin'ny ao anatin'izay fitombony izay. Dikan'izany mila aingana be ihany koa isika manao an'ny ady sy ny fametrahana an'izay paikady izay. Anatin'ity ady atao amin'ny ratakaboka ity, nanome famatsim-bola $7 ny orinasa Ambatovy. Taorian'ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa, iadina sy analefahana ny voka-dratsy ny ratakaboka, nisy ny fitsidiana ireo trano eva, maneho ireo fikarohana ara-tsiansa efa andalana, entina iadina amin'ny fianaky ny ratakaboka. Ratseivina, avy any Azia, ary ny taona 14 tany ho any no niditra teto Madagasikara ireo sahona boka ireo. Hatreto anefa mbola tsy fantatra ny fomba nidiran'izy ireo teto amintsika. Ny taona 14 manodidina ny 7 kilometatra toradro no misy azy ireo, ary ahitana sahona manodidina ny 400 isaky ny hektara iray. Mitombo ary mitatra 2 kilometatra isan-taona ny toerana misy azy ireo eto amintsika. Fantelino izao no manamarika ny World Clean Up Day ny star amin'ny alalan'ny kopa-kelatra izay tetikasa ho an'ny tontolo iainana. Indroa miataona no nanamariana izany dia 17 sy ny 18 septambra lasa teo Michel Arina Arjona. Ny andron'ny zoma 17 septambra teo nantsona ny mpiara-miasa amin'ny star anatevindarana ny hetsika fanentanana teny Ambodivohitra, Andravoahangy, Avaradoha ary Ampasapito amin'ny fanaterana ny tavoahangy plastika tsy ampiasaina intsony eny amin'ny toerana tokony hanariana azy. Ankoatran'izay ihany koa ny andro faharoa tamin'ny asabotsy dia nanao karazana fampahafantarana teny amin'ireo toerana izay fahitantsika ny baka kolekta kopa-kelatra ihany koa izahay, nampahafantatra ny olona ny fomba fampiasana ny baka kolekta kopa-kelatra, ny karazana tavoahangy plastika izay afaka alefa sy aterina eny amin'ireny baka kolekta ireny. Tao anatin'izay 2 andro nisy ny hetsika izay nahatratra ny ohatry ny 500 ireo olona tonga nandray anjara ary ny ohatry ny 7,000 isa kosa ny tavoahangy plastika voangona. Mijanona afaka ampiasain'ny rehetra ireo baka kopa-kelatra eny amin'ireo toeram-panangonana samihafa. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika melohan'ny dirantsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy eo ary. La passion d'apprendre avec Zumba et Telma, le MESRS, la MCU et Telma vous présentent le salon d'orientation de l'étudiant et de l'emploi le 20, 21, 22 septembre à l'ORTM à Nice. Rejoignez-nous sur place pour diverses expositions, conférences, débats et suivez toutes les actualités du salon sur la page Facebook de Telma. Sponsor officiel, Telma. Zoe, mahay mandeha ny zanaka dada sy neny. Soa ihany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra sy prizy ato an-trano. Oops, mbola misy adino.
adinao no nisafidiny kozy tsara ho azy ny kozy tsara indrindra anarany mandeha tsy bakabaka vaovao lehibe ny fikarohana momba ny kosy mety ho an'ny zazamiana mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny kosy moly fixe no mitazona indrindra araka ny fikarohana nataonay ny kosy moly fixe no mety indrindra ho an'ny zazamiana mandeha rineny mampiasany kosy moly fixe. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika dia amin'ity androany ity moa dia misy ny fidirana amin'ny vatana atao anatin'ny fampahalalam-baovao rehefa vonina sary toka dia ho alatsantsika avy hatrany izany. Aty amin'ny 720 hektara no misy ny mpanao gazetiny Kolo TVFM amin'ity alina ity dia ny tontolon'ny fiambenana indray no resantsika amin'ity alina ity dia eto amin'ny 720 hektara no misy tsika dia eto indrindra ny chef de poste eto amin'ity toerana izay fipetrahan'ireo fiara eto amin'ny 720 hektara izy moa zany ny serge chef de poste inona marina moa zany teny hoe ataonareo eto amin'ity parking lehibe 67 hektara ity. Zay zany zao tompo zany dia tompona ndraiky samy amina an'ity fiara rehetrarehetra ty amin'izao andro zao. Ohatrohatrany ahoana mety hoe fandaminanareo makasika zay fiambenana fiara zay mety fireo nareo miasa isan'andro dia ohatrohatrany ny fandamina makasika an'izay. Fandaminana zany tompo zany dia eo amin'ny valo zay miasa eo dia miasa 48 sur 48. Ino amin'ny ankapobeny tena ataonareo raha ohatra ka alina ny andro amin'ny fampidirana ny fiara sy ny ankapobeny? Miverifier mampiditra tômôbila dia miverifier manao passation ara-dalàna dia mahazo mandeha ny tompona tômôbila rehefa milamina. Amin'ny ankapobeny mety ohatra ina eo zany mety hoe fanarahanareo avy amin'ny ataontsika hoe tompon'ny fiara hoe inona ny tena ataonareo fifanarahana eo ny tompon'ny fiara zany. Ny fifanarahana dia misy ty zany parking ity dia misy birao dia ny birao fiara dia ny garde miambina mandamina ny fiara zay miditra eto parking ka miponina mipetraka eto. Amin'ny ankapobeny mety ohatriny isam-bolana eo sa hoe isan-kerinandro no alohan'ny tompon'ny fiara anankiray raha ohatra ka eto amin'ity parking ity no ametraka fiara izy. Parking eto zany dia isam-bolana. Manodidina ohatriny eo? Manodidina any amin'ny 5,000 sy rayal eo loatra. Amin'ny ankapobeny dia chef de poste serge reto andeha hijery akaiky hoe inona ny tena ataondry zareo amin'ity alina ity. Roso moa zany zay amin'izao fotoana zao mandeha mijery ny ataontsika hoe inona ny mety hoe zava-miseho amin'ireo elakelaky ny fiara ireny satria ny olon-dratsy ke lalana eto indrindra moa zany inona moa zany tena ataonareo amin'izao dia inona mety hoe fitaovana ampiasainareo raha ohatra ka misy zava-mitranga. Zavatra ampiasanay dia reto ny fitaovany aminay reto dia mba mihodinkodina zany mijery ilay olona fa mpangalatra zany tsy tery lalana aminay ity koa dia somary ngezangeza ty parking ty dia zay mahatonga anay mivezivezy ady manao laronty zany. Amin'ny ankapobeny ianao zao mitazona kiroroka raha ohatra ka sanatria ka misy olona tampoka hamaky ny fiaran'olona dia inona no ataonareo? Sy mesy voalohany indrindra aloha ny fipetraranay satria misy discipline any anay eto amin'ny parking ity. Le kiroroka zany mandeha aloha manaitra le tompona fiara satria tompona fiara koa presque cité daholo. Rehefa misy zavatra problème dia voaka le olona mandeha telefôna ohatra maromaro ihany aloha satria misy an'le fiara rehetrarehetra dia tsy maintsy manao larondy zahay mandeha elakelan'ny tômôbila amin'ny alina mijery. Amin'ny ankapobeny firy eo isan'ny fiara mipetraka amin'ity parking ity? Eo amin'ny 640 voiture. Maraparana ny zadresika sika dia anaraka an'izareo ihany anao toro hijerijery makasika hoe inona marina tena andraikitra reto mpiamina eto amin'ny parking 67 hektara ireto. Davary. Reto moa zany dia mampita hoe mpiandry zareo civil dia tsy manana fitaovana maro fa dia ny kiroroka ny hazo no entina zareo manara-maso
mba tsy hisy olona zay fiara izay aty amin'ny fitaben'nypolo hektara no misy atsika dia ny équipage ny chef de poste charge no miaraka amintsika amin'izay fiambinana ny fiara manodidina ny 100 eo ny fiara mipetraka eto izay ataontsika hoe maro de maro ihany koa amin'ny fanaraha-maso tanteraka ny zava-misy eny ankelakelany ireny fiara ireny satria mandovola ireo tompon'ny fiara ireo amin'ny mba azy izay amaraparana sika mety ahoana ndraiky kosa ny mety ataontsika hoe risque hoanareo amin'ny fiambinana zay ndraindray satria ny olon-dratsy mety misy fitaovam-piadiana mahery vaiky ny anay tompoka ny resaka risque zany de fa iaraka amin'le vatan'ny Israely aby io zany satria misy koa zay manao mba fampiresaka rehefa misy ny tory fiambianana ohatra zao de miara mba matoky teny zay hoe miara mivonona zany isakira amin'le asa zay ny tena mba tanjona anay amin'le asa de mba mijery an'le olon-dratsy amin'ny alina zay zany le tena atahoranay. Irana amin'ny vady aman-janaka ndraiky kosa le vady aman-janaka indray efa zatry satria ny asanay 48 heures zany 48 heures miasa 48 heures repos de efa zatry izy de tsy de maka isaorantsika ireto ataontsika hoe mpiambina eto amin'ny Patrick sy ny adjudant chef chef de poste serge naiky ny fampiresaka tamintsika mahakasika ny asan'ireo ataoko hoe mpiambina ny parking eto amin'ny fitambin'nypolo hektara amin'ity alina ity averina amin'ny namana Alalena David ny antenne. Isaorana moa Ry Florian sy Andra Natenena tondra tamintsika ireo tsara ho fantatra ny vaovao eny amin'ny ireny parking ireny amin'ny andro alina. Fa ny antsika ny vaovao kosa indray dia nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro teo ny jiro manazava ny commune Ambovinomby district Bealanana faritra Sofia. Fiara-miasa teo amin'ny tsy miankina sy ny solombavamboaka ary ny mpitondra fanjakana no hafanana tanteraka izany gaito Andriatsilavo. Amin'ny distrikany Bealanana ny commune Ambovinomby. Fokotany valo no hita ao anatin'ny commune Ambovinomby ary mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny ankamaroan'ny mponina. Amin'ny ankapobeny, milamina ny fiarahamonina ao an-toerana ary iova amin'ny tsaratsara kokoa izany no ny fahazoan'izy ireo ny herinaratra. Manana vokatra maro zany zay ato. Manana vokatra zay voalohany indrindra dia ny vary. Dia manana tongolo zay ato sy ny tomaty, ny tsaramaso. Vokatra arakaraka le tokony ilaigna amin'ny fiainana andavanandro maromaro amin'izy ireny zany misy ary ohatrany mba milamindamigny zany zay tsy dia toerana be disadisa tahaka halitra be tafahoatra fa tany misy ologno tsy miala ndraiky zay fa zany hoe mba ataoko hoe antonintoniny tegna tsy nagnampoizany zay raha am'izao vanim-potoagna iaignatsika zao efa hisy jiro mazava neto amin'ny tampon-tanàgnana Ambovinomby fa kanefa am'izao fotoagna faly be zany zay vahoaka ny mpiarahamonigny amin'ny faritra magnodidy de lasa deradera ny faritry ny magnodidigny mihitsy koa eto moa renivohitry commune de lasa deraderanay zany ty tanàgna ty mba nisy jiro. Tamin'ny alalan'ny troapena ny partenariat public privé nahafahana nametraka herinaratra ho an'ny mponina eto anivon'ny commune ka izao nitokanana tamin'ny fomba ofisialy izao. Amin'ny agnaran'ny filohan'ny Repoblika Andrinivina Rajoelina sy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izahay rehetra eto hitokana izao parc solaire anazava ny tanàna any Ambovinomby tanterahana ny vina ny azavana ho an'ny daholobe. Anampitosika ara-toekarenan'ny mponina ny fahazoana herinaratra tahaka izao raha ny fanazavana. Herinaratra mitondra hazavana ho an'ny daholobe indrindrandrindra anampitosika ara-toekarena afahan'ny mponiny magnatsara ny fari-piainany afahana mampidi-bola ho an'ny tokantrano. Misaotra ny fitondram-panjakana tary filohan'ny Rajoelina indrindrandrindra ny fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina partenariat public privé ny WILET izay ny safidy ny commune Ambovinomby atao anatin'ny district Bealanana ametrahana izao parc solaire mba hitondra fampandrosoagna hiantraika amin'ny fiainan'ny vahoaka atao anatin'ny commune. Ravoravo ny rehetra ary hitantsika amin'izao fifalian'ny vahoaka reto vehivavy izay isan'ny vonina handray anjara handray antagna ny fagnatsarana ny fari-piainany amin'ny alalan'ny vehivavy mandray andraikitra amelon-tegna mitady vola mba hanatsara ny fari-piainan'ny tokantrano amin'ny alalan'ny fisian'izao herinaratra atao amin'ny commune Ambovinomby. Na eo aza ny fisian'ny jiro mazava manazava ny tanàna mampitaraina azy ireo ny apetsaky ny vola tsy maintsy aloha ahafana mahazo jiro.
mirosy ny fitatiavana vahaolana manoloan'izany hoy nisy olo-mafombahoaka mirosy ihany koa ny fitatiavana vahaolana anatarana ny tontolon'ny fampianarana ny fanabeazana ireo ankizy sy tanora ny fitaizana ny mponina olo-pirenena vanona porofon'izany ny fanaovana karapanondro faobe nandritra ny fitokanana ny jiro tao an-toerana ny arahana tamin'ny lehibe distrika sy ireo mpiara-miasa aminy. Manjaka kosa ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Ilafy iny tato ato noho ny tsy fisian'ny jiro araka ny nambaran'ireo mponina efa betsaka ireo tokantrano no lasipatra amin'ny avakitrano ambina Ravelo Arsan. Mandry tsy lavoloha ireo mponina monina eto amin'ny fokontany Ambohitrana Ilafy amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fisian'ny hazavana mandritra ny alina. Efa maro ireo tokantrano lasibatra amin'ny avakitrano. Tsy vitan'izany ihany koa fa efa misy ireo fianakaviana no efa voaolana sy namony ainy. Maizina be rehefa amin'ny alina dia aty daholo zany le topakely no mandeha amin'ity lalana ity. Dia rehefa tonga eto izy dia manao manafika any ambany any izy any zany tonga any ambany any izy dia tairiny avy any dia avy eo izy miditra amin'le tranon'olona fantany le olona hoe tsy dia misy lehilahy dia ao izy no manao ny ataony dia efa miafinafina ao anaty le anona reny zareo le trano misy lavarangana tsy vita reny fanolanana teto dia tena mitsoaka mihitsy le olona le voaly fanolanana dia misy koa anankiray voainga zao misy tsindron'andro tsy tery amin'ny anona tery dia maty le olona. Andian'olona maromaro izy ireo manao ity fanafiana ity araka ny fanazavana hoentin'ireo fokon'olona trany. Maro tena maro. Misy mandidy fotsiny zao ary mivaravara tsy maisana ka tsy hitanao le olona. Misy maro be le olona manafika fa tsy mba hoe anankiray hoe fa maro. Misy anteny eo amin'ny 17 ano any satria tsy azaka varavarana varavarana valo zany tsy olona. Miantso ny tompona andraikitra izy ireo mba hijery akaiky ity tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny fokontany Ambohitrana Ilafy ity, indrindra fa ny fanomezana hazavanana ny jiro azy ireo izay miteraka tsy fandriam-pahalemana ny tsy fisiany izany. Mandidina ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia manoloana ny atranga tsy fandriam-pahalemana izay niseho atao farafangana nampitomboana ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana ary nidina ifotony jery ny toetra rà ny tompony andraikitra misana ny filaminana fanampanazava. Misy hetsika tsy maintsy ataon'ny mpitandro ny filaminana satria tsy azo ekena ny zavatra sahala amin'izao fandoroana, fananan'olona, fanimbana, fotodrafitrasa izay ampianarana ny zaza malagasy ary fampiroroana ny malagasy izay raha amin'ny zareo ka reny dahalo reny olona mpampiroro reny dia atao izay isamborana azy ary atao aza lambo misy. Izay no baiko entitra mena ny mpitandro ny filaminana izay tonga aty amin'ny faritra aty eo ambany fitalian'ny commandant ny groupement de gendarmerie zany. Misy hetsika manokana atao aty amin'ny faritra Tsimotsinanana nanomboka omaly ary tsy mijanona zany raha tsy niverina ny fandriam-pahalemana amin'ity faritra ity. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia maro amin'ireo mpianatra afaka baccalauréat no safidiny noho ny fianarana eny anivon'ireny université tsy miankina ireny noho ny fisian'ny savorovory matetika eny anivon'ny université Mpanjakana fanadina. Manoloana ny fisian'ny korontana matetika eny anivon'ny université Mpanjakana amin'izao ankatoky ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao izao. Mirona kokoa any amin'ny université tsy miankina ireo mpianatra. Eo ihany koa ny fanenana ny tahan'ireo mpianatra ho raisy ny fanjakana noho ny fisian'ny fahatarana. Mbola eo am-piandrasana fidirana ihany koa ankehitriny ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay vao afaka baccalauréat ny taom-pianarana lasa teo. Privé zany tana hoe tsaratsara kokoa no le fanjakana sady any zany ohatra ny vetivety mba azona diplôme rapide tana hoe ny ela be sady be dia be manao concours reny dia tsy hoe le diplôme anay ny ratsy fa mana diplôme tsara zay fa tianay zany raha mba hoe vetivety zay dia mahita sehatr'asa atao tsaratsara kokoa. Milana hitana eo amin'ny université publique zany reny hoe misy grevy ohatr'izany resaka bourse nandray taraiky mpampianatra tsy tonga nandray. Fanjakana tsara
zany le université fanjakana tsara fa le izy hoe grevy misy olana foana zany eny amin'ny université eny akasy dia lasa tsy maintsy hoe satria mety matotaona tebiteby hoe taona fotsy grevy mpampianatra grevy mpianatra misy problème fa dia lasa taona ny akisy tsinona mba mandosy dia lasa sady maty taona izy ohatra le zareo zany mitady formation an'le mpianatra stage mpianatra eny amin'ny privé vitsivitsy kokoa dia afaka manaraka an'le fianarana akaiky fa raha eny amin'ny publika zao amin'le izy be dia be dia lasa sahirana indraindray amin'le betsaka loatra. Misy amin'ireo mpianatra ihany no tsy resy lahatra amin'ireo université tsy miankina. Isan'ny mahatonga izany ny fisian'ireo diplôma tsy ara-panjakana ka mahasarotra ny fitadiavana azy. Université publique, 4 universités de collège, de kuni diplôme sortant public manadanja tokony privé. Zany matetika zareo aloha mampiditra fotsiny ataony sadapidirana na ina fa rehefa tonga ao ny ohatry natolorana be fotsiny privé ny fanjakana mba mikarta dia manidatra ny fahaizana mo le diplôme no tsy itovizany. Tinay par rapport amin'ny privé antony zany dia rehefa hitady asa dia moramora kokoa no manaovana hitadiavana asa amin'ny publika par rapport amin'ny privé zany. Tsy aivina hifarana ny 12 volana septambra ho avy izao ny salon de l'étudiant et de l'emploi izay isan'ny ahafahan'ny mpianatra mifantoka sy misafidy ny lalam-piofanana ho arahana sy mifandraika amin'ny vinavinana asany. Mbola azo anabeazana ny ankizy ny angano amin'ny azao fotoana izao mbola maro ihany koa ireo ankizy sy ray aman-dreny no liana amin'ny izany azo amfadiana tsara amin'ny teknôlôjia ihany koa ny angano ny alarana efson. Nationale milalao voay. Ndray mandeha hono rankizy dia ry amoron'ny kopatery nisy mpianaka niaran'olona teny. Ny asan'ireny moa dia mikarakara ny tokantrano dia manasa lamba dia manika atao sakafo ka izay tsy laniny dia amidiny eny an-tsena ary ny ampim-bola kosa dia mba hividianana izay ilaina rehetra. Tatorina dia mba nampianarana nanika koa maitsoanala zanany. Mandeha izay hoy maitsoanala miantsoantso neny misy trondro hafahafa ty. Tsy ndraiky aloha nireny inona koa ny trondro hafahafa eo. Ay manaiky trondro anake efa isa roa telo efa misy rano ay indreny orikaladary ty trondro tsy trondro io tsy trondro fa zana-boay andanareo any anatin'ny kopa avy hatrany lanin'io tsika mianaka maitsoanala io bibikely io verineny dia ihinana tsika mianaka ary ny tombonga io e. Maitsoanala hoanto eny reny maitsoanala asanao rery laloko e asanao rery laloko miakatry le voay dia nohaniny tokoa nyreny maitsoanala tomano maitsoanala tadidiko ny tenineny hoe asa miompy boay asa miompy efa laniny eo si kazo laniny tokoa zao neny. Mifono anatra sy fampianarana ny angano ary azo anabeazana ny ankizy sy ny tanora ankehitriny. Na eo aza ny fivoaran'ny teknôlôjia azo ny ray aman-dreny ataony manova ireo angano teo aloha ary ampifandraisana amin'ny zavatra misy ankehitriny. Azo ampitahaina ary mitovy le angano tsy miova azonao ovany eny anelanelan'ny eny. Za zao dia niteny hoe tsy mba zaza fa tamin'ny angano niteny tamin'ny lasora satria tsika eto Antananarivo fa azo atao mihitsy ary azo atao ihany koa ny tantarangano misy an'itony fitaovana ampiasainareo ankehitriny itony ny radio, ny télévision azo amoronana angano ny votohaky ny kevitra hatrany hatrany dia fitazana sy fanabeazana. Kolotsaina malagasy ny fitantarana angano ary sekolin'ny Ntaolo mihitsy ny angano izay atao anabeazana ny ankizy ary tsy ny ankizy irery ihany fa eo ihany koa ireo ray aman-dreny.
Zavatra eritreretiny mandritra ny fiainana ny angano raha ny fanazavana. Azo everina ho azon'ny ankizy amin'ny fotoana hitantarana azy ny foto-kevitry ny angano ary ho tantarainy amin'ny taranany indray. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia rehefa nandresin'ny Zambiana dia eo amin'ny Interclub avy any Angola ny ekipan'ny CFF andoran fotsiny volana Oktobra ho avy izao. Lalao savaranandro izay tafiditra ao anatin'ny fiadinany amboaran'ny CAF Gaëtan Andretsilavo. Ny tolakandro teo ny tavaverina an-tanindrazana ka nikatona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny ekipan'ny CFFA Andorany Fotsy sy ireo délégationna niaraka taminy. Nandresy tamin'ny isa roa no iray ny CFFA tamin'ny lalao miverina ny aonany tamin'ny Cabo Warriors FC teo an-tokotaniny tany Zambia. Ibelano napiditra ny baolina voalohany tamin'ny minitra fa 7 ary Tsito kosa ny nanakobana faharoa ny arato tamin'ny minitra fa 4:20. Mitondra victoire tsy natao hoe zary fa mety ny ekipa rehetra ngamba. Samy miezaka daholo ny zay tsirairay avy na me zay rehetra vita fa antsika ny vitana fotsiny ngamba hoe nafaty any baolina. Talohan'ny match dia efa nanana amiko hoe mba afaty afaty baolina ny tan'olona dia tanteraka moa hoe tsy dia sarana na magatoa mandeha miady moa dia samaitsy manakony akafandraisena foana dia tanteraka izay no ny fitahin'Andriamanitra na ny fahitanana le penalty rehefa tsy maty fa deux temps vao maty dia soran'Andriamanitra lehibe natafita anay amin'ny dingana fa manaraka arakaraka ny dingana dia tsy maintsy manomana mafy raha 100% dia miezaka manao 200% satria arakaraka matafita me mafy foana ny mpifanandro. Tao anatin'ny firaisan-kina sy ny fitoniana no nahazona ny vokatra. Nateo azy ireo olana maro tsy maintsy nosedraina. Samy nanao ny asany ary ny mpilalao nanao ny asany, ny ray aman-dreny nanao ny asany izay tena hoe ny faminy tanteraka fahombiazana zany azo tao anatin'ny firaisan-kina tanteraka. Na dia teo ary ireo sakatsakana madinidinika mialohan'ny lalao izay ataoko hoe somary nanahirikely fa napiseho fahavononana daholo ny tao amin'ny délégation ray manontolo. Rehefa tavavoaka tamin'ny Cabo Warriors Zambiana ny CFFA Andorany Fotsy dia ny ekipan'ny GD Interclub avy an'ny Angola indray no miandry azy ireo amin'ny fionana fiodinana faharoa ny savaranando amin'ny fiadinany amboaran'ny CAF. Ny 12 sy ny 17 Oktobra ho avy izao ny lalao mandroso eto an-toerana ary ny 20 sy ny 14 Oktobra kosa ny lalao miverina any Angola. Ivadika maresaka iraisam-pirenena isika dia tsy nahomby ny fanonganam-panjakana nokasaina natao tany Sudan alina araka ny nambaran'ny tafika any an-toerana. Ireo mpiaradia amin'ny filoha teo aloha Omar El Béchir no voalaza fa tao ambadika izany fanadina. Ny tambazotra tserasera sy ny fahita lavitra tany Sudan ny maraina teo ny tsy fahombiazany fikasana anongana ny fanjakana tatezami tany an-toerana. Nanao fanambarana ny maraina teo vao mangiran-dratsy ny mpitondra teny gouvernemanta fa nisy tokoa ny fikasana anongana fanjakana izay notanterahana ireo sivily sy miaramila nampindro manamboninahitra mpiaradita amin'ny filoha teo aloha Omar El Béchir. Nisy tamin'ireo natanteraka ity fanonganana ity no voasambotra ka anaovana fanadihadiana lalina ankehitriny. Raha ny fanazavana nisy ny fifandonana alina saingy nivoaka ho mpandrisy ny tafiky. Androany misy faritra sasany azon'ireo mpiaradia amin'ny filoha teo aloha ary nambara nisy olo tenan'izy ireo tamin'izany fa maro ny fampanantenana nataon'izao fitondrana izao saingy tsy misy tanteraka antony tranga alina. Ankoatra ny fifehezana ireo mpifanandrina aminy isan'ny asa miandry ny fanjakana any Sudan ankehitriny ny fandresen-dahatra ny FMI amin'ny fanalefahana ireo trosa sy ny fifehezana ny vidim-piainana izay mety hitarika korotana hafa indray. Tsy aivona fitondrana tetezamita no misy any an-toerana ankehitriny izay raha ny sivily sy miaramila mitantana. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana ao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
TGP Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.